Anisan'ny paikady mahomby amin'ny fitantanana ny harenan-dranomasina ifotony ny fitsidihana fifanakalozana eo amin'ny samy mpitantana mba ho fifampizara-tsaikefa fijerena eny an-toerana ny fomba fanao sy ny fahombiazany. Izany dia hamahany olan'ny fitokana mon'ireo mpitanta ifotony ny harenan-dranomasina sy hisiany fifanjaisa eo amin'izy ireo. Teto dia ny solon-tenam-pokon'olo avy amin'ny faritsy Mahajamba sy manodidina ny Nosy-Be miaraka amin'ireo sampanjara-mpanjakana ifotony ny Siripeby sy ny Benitanàna no nanatanteraka ny fitsidihana fifanakalozana tao Anosifaly. Ny fampizarana nandritra izany dia ny fametraha jafi-pitantanana toy ny rezerva, ny fanangonana totanisa ary ny fanaraha-mason'ny jony. Ny visite d'essence aloha dia tena afapo zahay ary tena ilaina tokoa ny visite d'essence satria azahoanao traka efa hafahafa kely tsara fahita, ahitanao zavatra tsy fihita. Ny safidy ny Nosy-Faly feom-botro tokoa zahay satria ny pêche baka misy natao hoe Tegerasy, misy natao hoe Nion, misy Tegerasy agny aminay fa tsy mandeha karaha ny aty Nosy-Faly. Aty Nosy-Faly zegny io Tegerasy tegna miasa mandeha tsara fa ny agny aminay tsy mandeha. Zay natonga zay andeha ty andeha angalatahaka manakory marigny fomba fambandehanandreo nindreo aty. Maromaro ny zavatra ny fanakalozana tamin'ny andro voalohany ny nahatanterahany Nosy-Faly na azahoany atao hoe Tegerasy satria moa ny pesera efa resy lahatra amin'ny resaka fitantana. Izy tamin'ny voalohany fokon'olo izy sarotra be nandeha anazy fa mandresy lahatra tsy moramora izy dia tonga ihany le fokon'olo satria tombontsoan'olo maro izy ao anatiny. Ankoatran'izay zany dia nijery toerana pisy réserve an'izy ireo hoe ato ny tany fireserve filao ndraiky hagla ao anatin'ny ranomasina. Mahafinaritra satria jerena ny filao tena miboaka jiaby ao anatiny. Ny fanarandreo tao anatiny zany ny mpanarato tsy mahazo mandeha manarato eny fa ny mpamintana ihany zany no afaka mandeha manarato ry, zay ny fanarandreo amin'ny vahoaka. Dia efa misy olona miandry zany ny riky ataondreo tsy haiko likiliky zay na ny miambin'io tany rovana io. Ny andro faharoa zay ny fampizara mikasika olana amin'ny faritra misy anay. Dia mitady soso-kevitra zany zay izy ireo hoe mba hampandroso hoe ahoana fomba andesanay hampandroso ny toerana misy anay amin'ilay fandrosoana efa nazonareo. Rehefa tonga amin'ny toerana izay petraranay any amin'ny Bende Mahajamba dia maromaro karazana tokoa ny zavatra tokony azo ampihariny mba hampandroso ny resaka fitantanana. Voalohany réserve, fanajana ny fermeture, tsy fanampotehana ireo hazan-drano tsy ampirefy, fanamafisana tokoa ny asan'ny dada collecteur, ahazoana tsara ny données ara-dalàna, indrindrandrindra fa ny CCS tsy mahazo karama ry zareo fa noho ny fanetretena mba hampanjary ny fitantanana dia vona mandrakariva ireo na amin'ny mora na amin'ny sarotra. Ary ny tanjona antsika hokendrentsika dia ny hazahoantsika famindram-pitantanana amin'ny resaka ranomasina. Ataoko hoe tombony ho an'ny ireo mpanjono avy any amin'ny faritra distriktan'i Mahajanga faharoa ilay izy satria miteraka herim-po, fahazotona ary fahavitrina mba te hanakatra hoe mba te hitovy ny aty satria atao hoe fa somary lasa araka ny teneko zay ny fandrosoana raha ny resaka jono no ifampiresana. Ho anay commune ambanivohitra Marerano zay mpitantana manome toky izay amin'ny fiara-miasa matotra amin'izy ireo raha misy zavatra ilaina hevitra na fitaovana avy amin'ny commune dia aza misalasala fa manokatra varavarana ny commune amin'ny fiara-miasa. Tombony ho anay zany na ho an'ny mpanjonon'ny Mahajamba ity visite d'essence ity satria nahatagna raha eo amin'ny rafiny tsy fagnaran-dalàna resantsika karazana trekefa, karazana teknika ataon'ireo mpitsirika izay mpanara-maso ao amin'ny Nosy-Faly ary zavatra tena nafinaritry mahavita zareo amin'ny alalan'ny dina sy fagnampiany fanjakana ifotony raha misy le olona zany tena hoe maditra mamerimberigna le tsy fagnaran-dalàna ndesigny ziskany amin'ny fitsarana. Dia zavatra tena hita tsara be zany zay ary tombony be ho anay sy ho an'ireo mpanjono namanay nanao an'le visite d'essence. Zahay koa moa zany vognogno foana hiaraka amintsika raha vao misy ilanareo zahay avy aty amin'ny centre de surveillance de pêche.
tombony antsika ny fanagnantsika io famindram-pitantagna io atsika tompony koa moa raha teo no mitantagna azy fa tsy olo kafa ka magnentagna antsika jiaby mba hiara isalahy mba hiara ientagna antsika ametraka an'izay famindram-pitantagna zay fa mahatsara antsika io mahatsara farapiainagna antsika io magnentagna ny tsirairay indrindraindrindra ohatra ny mpitarika rehetrarehetra tsy ankanavaka tsy tokony hiverin-dalana ary tsy tokony hoe hamitantena ny handro amin'ny tsilagny fa aoka isika hitovy amin'ny nosy faly hataotsika mifoha le zavatra hataotsika mipitiavana le zavatra fa io no holovainy taranaka afara mandimbitsika mpanakarena-tsika riavako raha ohatra voatantagna atsika ara-dalàna ity resaka ranomasy ity ny fisaoragna ONG Blue Venture nagnamora am'le fagnovagna visite d'essence amin'ny lafin'ny fiantoagna raha jiaby ke tegna isaoragna izy satria nazo traikefa taty mifatry ambanja ke avy ety amizay tonga de iasa amindreo filoha fikambana de ndresy lasitra vahoaka amizay le traikefa nazo avy taty zay ny avy ety aminay service technique zahay tsy miala anareo mpanjono isika rehetra misehitra agnatin'ny jono ka raha ohatra misy zavatra ilagna zahay eo foana na amin'ny makasiky ny taratasy na makasiky ny sosokevitry na ino zahay moa zany misy olo tegnany ministera aty amin'ny faritra misy atsika Majunga 2 eo foana zahay na atoandro na alina vognona na amin'ny alalan'ny telefôna na somary lavidavitra de afaka miantso amin'ny alalan'ny telefôna vognona ny ministera izay soloana tegna ikarakara ny vahoaka mpanjono amin'ny faritra misy zahay faraparany manentana antsika PCR amin'ity asan'ny dada collecteur aty ny dada collecteur ane tsy sagnatrin'izany hangala ny vokatra atsika ho azy fa ny asan'ny dada collecteur mba hanaraha maso hoe nitombo ve le vokatra tamin'ny taogno ty sa nihegny fa raha ohatra sagnatria tsy azo ara-dalàna ny antotanisa amin'ny dada collecteur de lasa ho simba ny resaka fitantanantsika